tsy hita be ihany. Tantara mitoy voron'ny tiavina. Ho velomin'ny Sylvia Randrenatoandro sy Louise Ravelsoa ary Saoly, miaraka amin'ny Slof José sy Christophe Rabearmana. Mandrindra ara teknika Mamy Arbono, manatotosa Slof José. Andro fahatelo. Dry, ary to voaniditra dia nitsangana namonjy varavarana Jean. Manahoana aloha dinina e? Manahoana Claude? Zazo hoe fa saika andeha vao tonga ianaoko. Ne, fa misy vaovao anga? Anatitra ny filazana manjoy fotsiny ny tena antondiako dia nararo ohatran'janonjanona mba nresaka tamin'ny Jean. Sady mba miona aminao koa e. Fa izy any maty ry dinina? Tadidinao ny zanak'iry zavy tsy miova prefasana amintsika? Tsy maintsy mandevina isika raha izany. Ary nentoraliana ve efa naheno? Mbola tsy naheno izy ka. Saika hoe aveto aho zao dia hivily ampilazany aminy. Metimety izay. Raha i Jean mantsy tsy atokisako raha ampitondraina hafatra tahako toniko. Fa maninona? Tsy dia hita hoe olona kaiky nenitondray no lazainy fa maty ihany. Dia nenito no tapaka lalàndra voalohany. Izay indrindra mantso aho. Fa zao ahy miteny an'izany ihany aho Claude. Fa nitaraina tamiko aho Jean hoe bedinao foana hono izy fa tsy mba mahita sitraka mihitsy amin'izay ampanaovinao azy. Tsara rehefa mahatsapa an'izany izy ka. Nefa kosa nge tokony fantatsika zokony ihany hoe mety misy zavatra tsy ampy ao aminy matoa izy manao vilambilana fitadidiana salaminy. Fantatro fa ianao miditra io no mampianta azy iny ka mahatonga azy ho tsy mety matotra mihitsy. Fa raha ianao ny voatra izay nahazo an'izay Maninona? Mety ho tezitra ihany ianao. Fa naninona efa nisy inona? Eno tsara ary. Nosangin'le mpiasa lavaovao iny le alikandry zareo tao atsimo. Ka ny vovo betsiny tsy nijanona. Za amin'io reraka mafy mba te haka torimaso atoandro. Dia nirahako Jean mba hiteny ny tovolahy vaovao io hoe azakasy an'le alika fa manjary mivovo tsy misy akanaina. Ie, dia ahoana? Inona no lazainy ny zandronao tany? Nivazavaza be izy hoe zokinay mihitsy no naniraka aty aminareo ilaza hoe azakasy any izy le alika lahy vaovao ty fa mivovo tsy misy akanaina. Loza marina. Dia ahoana? Dia raikitra ny gidragidra hoe nahoana no mifanalika sy ny sisy ratsy izany no nivoaka nanitsy ny tenin'ny Jean. Saika tsy tapitra ny ady. Mahagaga mihitsy hoany mahatonga azy sy ny ohatran'iny. Amin'izay teny lazaina azy tsy maintsy misy miova kely foana na ny fandraisany azy na ny fitaterany azy any amin'ny hafa. Ka ahoana moa tsy hitenenako azy matetika amin'izany e? Dia ity koa misy ray mbola tsy henonao. Inona indray izany tantarao e? Enoy ary. Izay moa manana fomban'izay miara-manao fanimpom-pivavahana amin'ny mpiray vodi-rindrina izay isaky ny sabotsy voalohan'ny volana. Mety ho taraika vao tonga hoy ny eritreritro ka aleo avy dia ampanateriko ny Jean ny teny tokony ho vakiana. Satria anjarako ny tokony hitarika tamin'io. Dia efa nimariako ny baiboly ary nasiako afatra taratasy tao anatiny. Dia nariny ve ilay taratasy? Andraso aloha e. Ny alohany eo nefa dia efa naniraka ny Jean ao amin'ny bako. Nanome azy ilay boky misy fomba fandrahoana sakafo. Ary narahako afatra hoe le nahandro laharana 7:30 atao sakafontsika hariva. Karazana lasopy izy io. Efa azokazoko an-tsaina ny zavatra nitranga. Inona fa ny boky fandrahoana sakafo no nateriny tany amin'ny fikambanana mpiara-mivavaka. Ary nampiany hoe le laharana 7:30 no atao ora zoky. Ny baiboly kosa tsara petraka tao an-dakozia. Dia ahoana hoy ny namanareo tamin'izany? Inona moa fa nanomana teny hafa ry zareo?
fomba fahandro lasopy kosa ve no tenin'Andriamanitra hoentiny eo? Fa dia ny tena ny menatra rehefa nirava ny fotoana ka naveriny zareo tamiko ny boky. Tena hafabaraka marina mafy. Mbola betsaka ny azo tantaraina faoka izay e. Manome fo fotsiny tsy. Entomora ihany ry Claude. Zandrinao ange iny na dia mandramandrana aza. Aleo andeha amin'izay aloha fa sao tsy ho vita daholo ny raharaha miandry ahy. Variana amin'ny resaka ny Jean eto fotsiny. Dia aza donoina ny mampilaza le fahoriana amin'ny entoralinina? Zao dia zao mihitsy dia hoany ka. Zay fa mampamangy amin'ny Jean e. Mampamangy any amin'ny ankizy rehetra any e. Maxit Super App, lay appli akamabe amin'ny smartphone. Hitako daholo ny momba ny Orange sy Orange Money rehetra. Ao anaty Maxit izany no mividy fan, mividy tolotro, mandefa vola, mandoa facture sy ny maro hafa. Amin'ny fotoana rehetra dia Maxit foana ninahy. Manao votranahy, téléchargeo amin'ny Play Store sy App Store ny Maxit Super App. Mahazo cadeau 1 giga ny rehefa manao téléchargement voalohany. Orange, eo anilanao. Tsy tiako ty bako ty ka. Maninona Jean zao? Ianao tsy mba miaro aho mihitsy, fa vao mainka manitsiko aza matetika. Ka ianao kosa tsy mihaino tsarako. Ka tsy izany le izy ry bako ah. Fa inona? Tena marina dia betsaka ny alehan'ny saiko. Dia tsy ary iraikitra tandohako daholo akory izay afaran'ny olona. Inona koa zao mba alehan'ny sainy Jean io? Tsy vady, tsy zanaka hoe ny fitenin'ny olona. Angamo dia izany ihany no mety hampiasa saina amin'ny bako ah. Ny aloha dia izany e. Izay ahavitako mandefa volany amin'ny zanako ihany ny antanjoko. Ary ny anao an'izay ahatafitany ny zanako iny. Fa firy taona tokoa moa izao ny zanako bako? Vao 5 taona. Dia mamanay no mitaiza azy. Sambatro bako, mananjanaka ho tiavina. Tri, fangahy Jean tsy mahita olona azo tiavina dia mitsiriritra azy mahantra kely ty. Niary bako, tsapako mihitsy hoe tsy mba misy tanjony izany ny fiainako ah. Metehatra amin'ireo zokiko ireo foana. Ary tsy mba manana an'izay fiainako manokana e. Zao Jean. Miasa fa zahay ihany ny hitako fanafodiny izany. Dia raha mihetsika any le saiko lazaina zoko fa misahavo ambony io dia ahoana? Zavatra hafa ohatra no ampanaoviny mpampiasa dia zavatra hafa no ataoko satria niova ny fandraisako azy. Fifatohana fotsiny ny tsy ampy amin'ny Jean fa aizany dia isy olona andika vilana foana ohatr'izany. Aiza moa no atompo-tsaina ry bako ah. Tairin'ny olona latsy dia mikiropaka makatsy. Kotabaisiny ny aroa dia efa anyray e, tsy dia. Ka ny fandraisana ho an'le fanirahananao koa angamba ny ratsy. Tsy araky ny fahatsoran'le mpaniraka e. Tandremo Jean fa manimba koa ange ny fijery midiny. Tokony izay lafy tsara ny zavatra foana ny jerenao dia tsy hitondra fikorontanan-tsaina ho anao izany. Misaotra mitoro-hevitra ry bako ah. Jean. Ahoana izay razoky ah, ahoana izay? Fa dia misy inona nataoko indray aloha razoky ah. Avisy irahako e. Ho aiza indray hono. Ary ataovy mazava tsara le iraka sao mahazo ny tsy izy eo indray aka. Zah efa leo bedibedy mihitsy. Ho any amin'ny entoralinina ry se ah. Ay. Sady amin'izay kay any amin'ile olona tsy mifanambona amiko mihitsy. Fa maninona kosa ny entono ataony sean'izany e. Raha vavindrenitsika ange izy iny e. Ka zay nataoko tany amin'ny rehetra tsy inona. Tsy mba nisy nahazoko sitraka mihitsiko. Mifantosy amin'izay lazaina amin'se dia ho hitan'se fa tsy hisy an'izay tsy mifanambina izany mihitsy e.
ka inona indray ara no aterina any amin'le ramatoa iny noho tsara ny telefona teo dinina nampitafatra avy tany amin'ny ento tsy misy lanan'izany adinoa iny so mifangaro indray ny resaka fa zao no tena izy mieno ahy mandehanse makany amin'ny entoralinina la zao azy hoe mety ho taraiky izay sy dinina satria mbola samy miasa vao anenjika an'le fandevenana tsy misy afaka hakazy zay fa se no avy dia anatitra azy ka tsy maintsy ataonareo izay atongavanao amin'ny fiangonan-drazantsika ny Ambohimpanjilafy amin'ray atoandro raha tsy tratranay moa ny any dia fa mba hainareo mianaka no misolo tenantsika any na izany aza dia enjenay ihany ny eny amin'ny fasany raha izany dia aleo aloha iomana isolo akanjo fa zao kosa ve no entiko any voarainy se tsara daolo ve aloha izy teo voaray ka fa miento ihany zany no miantoka ny saran-dalanay izay tokoa no saika adiniko tia ny volaka dia mandehana taksi voaray daholo ka raha tsy nahantany azy zao dia saika inento ihany ny antoka ny saran-dalanay mba kingasaina ihany ka isy tiako natoloky ny Orange tsy hita be ihany tantara mitoy ronomitiavana novelomin'ny Sylvia Randratoandro, Louise Ravelso ary Saoly niaraka tamin'ny Slof José sy Christophe Rabearmanana nandrindra ara teknika mamy ary vony nanatotosa Slof José